Matsimpana etininy Ratovelo Jacqueline. Nanafahany kristiantsika ka tomoera tsara fa aza mety azoniny izy io fa nandevozana intsony. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, iza tokoa no tsy ankohaka ivavaka sy saotranao eo anatrehanao isanandro. Raha mbola mahatsapa ihany fa ianao ny antom-pisinay toy izao. Ianao no mbola nanome anay tombonandro ivelomanay ka nahatratraranay indray izao maraina vaovao izao. Ianao ihany koa Tompo no mbola nanafy hery tanjaka fahasalamana ho anay, mbola ahafahanay miaraba anao ampanajana, ahafahanay midera mankalaza ary manome voninahitra ambony indrindra ho anao ihany koa, satria ianao tokoa ilay Andriamanitra tompon'ny tompo, mpanjakany mpanjaka, Andriamanitra mahery sy mahagaga, mahefa ny zavatra rehetra hatrany an-danitra any ka hatraty an-tany. Mankasitraka Tompo malala fa heniky ny fitiavanao izay olonao, mbola afaka indray iona aminao eto ankehitriny, ivavaka aminao ary koa andre ny afatrao. Ampianatra anay ianao, hanitsy lalana anay ianao, ko mangataka ny fanahy masinao Jesosy malalo, mamenoa anay mba hanolo-tsaina hanazava ny foamam-pananay, atakaranay izay rehetra tianao ambaran'io. Dia mitenena Jesosy afefa mangeta ety izay andre ny afatrao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra Tompo no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola ampifaliana mandrakariva ry havana no hiarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo, ary mbola faly ihany koa manonona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana no mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampaherezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny Korintianina 2, toko 9 ny 1:20 ka hatramin'ny 12. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 11 à 18. Rehefa hita dia ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ry Korintianina, ny vavanay misokatra aminareo, ny fonay malalaka. Tsy tery aminay ianareo fa tery ao am-ponareo ihany. Ary mba hovaly ny toraka izany, izaho miteny toy ny amin'ny zanako, dia mba mialala kosa ianareo. Aza mety asiana zigo tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no imbonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra misampy. Fa isika no tempolin'Andriamanitra velona, araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina eo aminy aho sy andeha eo aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy ho holoko. Koa mivoay eo aminy ianareo ka misaraha aminy ho Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao dia handray ianareo, ary ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy, ho Jehova tsy toa. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no andraisantsika fampaherezana androany maraina. Nananatra ny Korintianina tao Korinto Paoly eto ry havana hoe aoka re mba halalaka aminay ny fonareo, satria atsapany Paoly tokoa fa tery ny fon'ireo Korintianina ireo raha nandre ny afatra ny Tompo izay nentiny Paoly. Ary dia niangavy mihitsy azy Paoly hoe mba halalao re ny fonareo fa fitiavan'Andriamanitra neny mbola andefasany ny teniny aminareo toy izao e. Ao amin'ny Korintianina 2 toko 5 ny 20 izay hitantsika eo loha eo ihany, dia manazava tsara Paoly fa izahay ozy izy dia iraka solon'ny Kristy milaza aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ne ianareo. Marina tokoa fa Paoly dia mpanompon'Andriamanitra ihany, olona mitovy amin'ny olona rehetra kosa, saingy izy kosa dia efa nandray ny famonjena ka nahafantatra ilay fampihavanana nataon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy, ka nirahin'Andriamanitra indray izy ilaza hoe mihavana amin'Andriamanitra lahy ianareo. Tsy ho an'ny Korintianina ihany nefa ry havana izao afatra lehibe nampitondrain'Andriamanitra ny Paoly izao, fa ho antsika rehetra tsy misy akanavaka ihany koa, satria tena tian'Andriamanitra koa isika mba hanokatra ny fotsika idiran'ny teniny mba hampihavana antsika aminy ka handraisantsika ny famonjena. Ary rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, dia mbola tsy nitsahatra ny Tompo fa mbola nananatra antsika ihany hoe aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino.
ary dia nanazava mihitsy izy hoe tsy misy iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana ho izy, tsy tokony iombona ny mazava sy ny maizina, tsy tokony hifanaraka i Kristy sy Beliala, tsy misy iraisan'ny mino sy ny tsy mino, ary tsy misy tokony hikambana ny tempolon'Andriamanitra misampy, satria ianareo ny tempolon'Andriamanitra velona ho ny tompo. Zany hoe tena tian'Andriamanitra mihitsy isika ry havana, tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fandrika sy ny mena miraviravy alefa ny devoly ao amin'ny fiainantsika. Marina tokoa mantsy ry havana fa ny fiainana dia tsy mitsaha miakatra isan'andro isan'andro, kanefa kosa aza mety hikambana amin'izany ratsy izany, izay hitondra antsika any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Amin'izao fotoana izao dia maro tokoa ny fikambanana mandrabiraby ny olona, satria milaza hoe mampanankarena, azahoana tombotsoa maro noho ny zavatra ratsy atao, aoka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny tompo anefa amintsika hoe aza mety asiana zioga hikambananareo amin'izany. Ka fa raha vao misy zavatra hafahafa ao, miolakolaka, aza miditra ao ny tompo. Tena mila mitandrina mafy isika, fa tena mandrofo tsiny Satana ry havana amin'izao fotoana farany izao. Mitady andro aman'alina izy, mitady hevitra zay isarahantsika amin'Andriamanitra, ka avery antsika any amin'ny elo hiaraka amin'ny mandrakizay. Koa mijoroa, aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ny tompo. Pesaka ihany koa ry havana ireo zioga ny fianakaviana tena mbola mamatotra antsika mpanaradian'Andriamanitra, ka dia tena vitantsika mihitsy no manaja ny tenin'ny ray aman-dreny, manaja ny tenin'ny vady, ny tenin'ny fianakaviana noho ny ireo didin'Andriamanitra izay nomeny antsika, satria tsy mijoro tsara ny finoanan'Andriamanitra isika. Matahotra angamby isika ho arin'ny havana, ho arin'ny fianakaviana, raha tsy mamono razana, na koa tsy mandray anjara ara-bola na ara-pitaovana anatanterahana zany. Zany no natahorantsika, fa tsy natahotra n'ilay Andriamanitra mety avery antsika, avery ny fanahy antsika any amin'ny fiainana mandrakizay isika. Ny tenin'ny tompo anefa ao amin'ny Matthieu 10:7-13 ry havana dia milaza mazava tsara hoe izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavana dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana dia tsy ho mendrika ho ahy. Tena tian'Andriamanitra napakevitra tokoa isika ry havana androany hoe hiaino sy hankatoy ny tenin'Andriamanitra ve isika, sa hiaino sy hankatoy ny tenin'ny ray aman-dreny, ny tenin'ny vady, ny tenin'ny fianakaviana sy ny manodidina antsika. Be dia be ihany koa ry havana ankehitriny ny fankapanahy miseho amin'ny fiainantsika, kanefa na izany aza dia tsy maintsy mandahy ny tenantsika isika tsy hikambana amin'izany. Tsy maintsy mandahy ny olona manodidina antsika ihany koa tsika, fa ny tenin'Andriamanitra no tsy maintsy enotsika ary ankatoavintsika hatrany hatrany, izay milaza amintsika hoe koa mivoay eo aminy ianareo ka misaraha aminy, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izao no andray ianareo. Te ilaza ny tompo ry havana Andriamanitra saro-poiaro azy hoe izy rery no tokony tsy maintsy ekena sy ankatoavina noho ireo ny tenin'olombelona manodidina antsika. Rehefa tena tapa-kevitra amin'izany isika, dia ninona zavatra sarotra lalovantsika, eny fa na dia maningotra ny aintsika aza dia tsy maintsy hamono sy hanafaka antsika Andriamanitra noho ny heriny sy ny fahefany, raha araka ny tenin'ny Paoly Apôstôly ao amin'ny Filipianina 1:20 milaza hoe fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azahoako tombony. Ko fampaherezana ho antsika mpanaradian'Andriamanitra rehetra ry havana, na toerana misy antsika, ny ninona sehatra misy antsika, satria tian'Andriamanitra mba ho fahazavana eto amin'izao tontolo izao isika, dia tokony tsy hanao ny fanaon'izao tontolo izao mihitsy, fa kosa hiaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra, mba tena hitondra fahazavana eo amin'ny fiarahamonina isika, ary koa ambandresy ny faharatsian'izao tontolo izao, satria na dia maro tokoa aza ny fahorin'ny marina, Jehovah Andriamanitra ry havana tsy maintsy hanafaka hamonjy antsika mandrakariva. Zany no tokony hankohofana sy hivavahana eo amin'ny isan'andro, ary tsy maintsy ekena koa izy mihoatra izay olona rehetra manodidina antsika. Davida ry havana noho ny fialonan'ireo namana manodidina azy, satria tiany ny mpanjaka be tokoa i Daniela, dia notadiavin'izy ireo ny tetika rehetra mba hamonoana azy. Nandresy lahatra ny Darius mpanjaka izy ireo mba hamoaka didy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka izay rehetra tsy miankohaka sy mivavaka eo anatrehan'ny mpanjaka dia tsipy any andavaka ny liona ho faty.
Tsy nampiororony Daniela nefa izany fa vao mainka azy izy nanohy ny fanaony tsara rehetra dia mivavaka miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra ny 3 isan'andro satria Andriamanitra irery ihany no nankatoaviny Daniela. Koa na dia natsipy tao andavaka ny liona aza Daniela dia tsy navita nikitika azy na dia kely azy ireo liona ireo satria narova ny anjelin'Andriamanitra izy. Noho ny maraina dia nanatsafany Daniela ny mpanjaka hoe moa vala i Andriamanitra ivavahanao naharo anao tao andavaka ny liona ry Daniela. Daniela kosa namaly avy tao andavaka ampanajanana na hoe ela velona mandrakizay anie ianao. Ny Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny nanakombona ny vavan'ny liona. Isika koa angamba ry havana efa tafalatsaka tao anatin'ny lavaka lalina mangitsokitsoka kanefa raha tena mihaino sy mankatony tenin'Andriamanitra toy ny nataon'i Daniela isika dia minoa fa tsy maintsy hamoaka antsika ao anatin'izany lavaka izany amin'ny fomba mahagaga izay tsy takatra ny sain'Andriamanitra ilay niankofa antsika sy nivavahantsika satria kristianina mihaino sy mankatoa ny teniny toy izany ary koa manampitsofina amin'ireo izay zavatra rehany eto amin'izao tontolo izao izany no tian'Andriamanitra ary ankasitrahany ary koa vonjeny isan'andro. Amen. Ivavaka isika. Menatra sy mangaiay tokoa izay tompo raha nandre ny afatrao satria tsy ny Koritianina ihany no tokony hanalalaka ny fony andrenesana ny teninao fa izay rehetra izao ihany koa Jesosy malala. Firy tokoa moa tompo no fampianarana nomenao anay kanefa dia nanidy an'izany tamin'ny nanidy tanteraka tamin'izany ny fonay. Anka na dia tsy mba nahatanteraka ny sitraponao izay na dia iray aza fa niditranay ihany no nataonay izay rehetra heverinay fa asosy avonjy anay ihany ireo no ny masoanay enina dia namofady aza na dia nifanohitra tanteraka tamin'ny sitraponao aza. Hitanao avokoa izany Jesosy koa izany nampandrenesanao anay indray androany ny sitraponao hoe aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ikambanana amin'ny tsy mino. Malahelo sy ontsa tokoa mantsy ianao Jesosy malala satria fantatrao fa raha izany zavatra rehetra izany no mameno ny fosy ny sainay dia tsy ho tanteraka mihitsy na oviana ny didinao hoe mihavana amin'Andriamanitra lahy ianareo. Tsy afaka hiavana aminay tokoa mantsy ianao Jesosy raha toa ka mbola ny tenin'ny olombelona manodidina anay no henonay sy ankatoavinay no ny teninao Andriamanitra. Izany no isaoranay tanteraka anao. Mbola namoana indray tao anatin'ny torimasom-pahotananay tamin'ny alalan'ny fampianarana nataonao hoe sokafy malalaka ny fonareo andrenesanareo ny teniko. Mihavana amin'Andriamanitra lahy ianareo. Aza mety asiana zioga tsy antonona anareo. Koa mifona tompo mamela ny elokay sy ny fahadisoana rehetra dia mba meteza Jesosy malala hanamboatra anay, hanavao sy hanatsara anay amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Ka ninona fahasarotana lalovanay eo amin'ny fiainanay dia tsy iaino tsy ankatohan' izany velam-pandrika lefa ny devoly izany izay mitondra famonjena pokaty tsy maharitra ho anay ary koa hitondra fahaverezana mandrakizay ho anay any amin'ny elo. Koa mba ampitomboy tompo malalo ny finoana ianao, ny fankatoavana ianao mba ho tonga tena fahazavana eo amin'ny fiarahamonina tokoa izay araka ny sitraponao. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Ny tompo anitsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetany Kristy. Izy ny ampatsiaro anareo isan'andro hoe halalao reny fonareo andrenesanareo ny teniko. Mihavana amiko lahy ianareo ary aza mety asiana zioga tsy antonona anareo ary dia ho tonga fahazavana lehibe tokoa ianareo eto amin'izao tontolo izao. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.